Krizy vaovao namana Pierre Holder apiditra ny firenena ao anatin'ny kizo. Zay fanazavana nentin namana Pierre Holder izay dia mitondratsika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra milaza hoe raha ohatra ka sahan'ny filohan'ny Repoblika ny manala n'Andriamatoa Jean Ravelonarivo tao anatin'izay am'izao miteny zao ka hosoloana ny General Paz de voalohany namana Pierre Holder ny ataontsika hoe faute grave n'Andriamatoa Jean Ravelonarivo zany dia izy saniady tamin'ny manodidina ny filohan'ny Repoblika. Amin'ny filohan'ny Repoblika zany ny faute grave dia ny fanoherana ny vadiny, ny fanoherana ny manodidina azy, ny fampanjakana ny ataontsika hoe ady amin'ny kolokolo. No resantsika malina namana Pierre Holder fa nisy lay fomba fiteny n'Andriamatoa Jean Ravelonarivo ny hoe tolérance zéro. Nefa netsika teto ny mikasika ny Claudine ay Entsi zay no azavaitsika fa saky nosamborona fa navoaka n'Ambotsiroatra. Izay famoahana Ambotsiroatra zay anty Claudine ty namana Pierre Holder dia anisan'ny faute grave zay afana misanctionner ny filohan'ny Repoblika namana Pierre Holder. Io no mahavarina amin'ny fomba fisainana namana Maurice Vonana satria ny lalam-panorenana ny amin'ny toko voalohany ihany dia mametraka andraikitra maro dia maro amin'ny fitondrana amin'ny ankapobeny. Reny andraikitra reny voatanisa mihitsy hoe inona ny zon'ny vahoaka eto amin'ity Madagasikara ity. Ary inona no adidin'ny vahoaka. De ao amin'ny toko faharoa ny lalam-panorenana de misy zoananan'ny vahoaka zay tsy de fantatry ny vahoaka loatra izy io ary anisan'ny fanovanana entiny ity lalam-panorenana ity. Misy hoe misy loha ny zavatra efa fahita amin'ny lalam-panorenana rehetra: droit individuel, liberté fondamentale, droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Ny zon'ny olona ho velona de arovany lalàna. Zany ao anatin'ity lalam-panorenana ity manana droit na liberté, manana droit tsy ho sambotsamborim-poana amin'ny etseroa, manana zo amoaka ny heviny hiditra amina fikambanana sy ny sisa ivory ivezivezy, liberté de circulation. Zany zon'ny olona, zo anana information azony vaovao rehetrarehetra. Fa ao amin'ny lalam-panorenana io ihany koa namana Maurice Vonana de misy hoe droit et devoir économiques, sociaux et culturels. Ny fanjakana amin'ity lalam-panorenana ity de miaro ary migarantira mihitsy. Zay tsy nisy tamin'ny lalam-panorenana taloha. Miaro fotsiny ny fanjakana, ny lalam-panorenana hoe l'État protège, anjaran'ny fanjakana ny miaro ny zon'ny vahoaka, anjaran'ny fanjakana ny miezaka ny miasa ny vahoaka. Fa amin'ity lalam-panorenana ity de hoe garantie. Ny fanjakana de tsy maintsy garantira fa iaro ny fahasalaman'ny olona, andin'ny 720 ny lalam-panorenana zany. Iaro ny fianakaviana, andin'ny 20 zany. Iaro ny manana zo droit mihitsy, azo takina ny dikany droit any amin'ny article 23 hoe ho ampianarina, instruction, éducation, droit, l'État s'engage, miantoka ny fanjakana fa hikarakara ny fampianarana asa, formation professionnelle sy ny sisa zay tsy voatanisantsika eto. Ny fanataterahan'ny fanjakana ny reny, fampandrosoana ara-toe-karena, ara-tsosialy sy ara-kulturaly, reny le adidin'ny fanjakana amin'ny vahoaka, ka ny tsy fanatanterahana ny reny le hoe défaillance manifeste na le faute grave. Raha tsy vitan'ny fanjakana reny zavatra reny de eo am'izay miditra ny faute grave. Fa tsy hoe raha ohatra ka misy olona nanao eloka, nanao risoriso, nanao trafika, ka manome baiko ny gouvernemanta na ny prime ministre hoe sambory reo, de iaro an'iny ny manodidina ny président-ny Repoblika, de nanao faute grave le nanaja ny lalàna, niaro ny tombotsom-bahoaka, niaro ny arem-bahoaka, le niady amin'ny trafika,
iny le miady amin'ny trafika iny indray miady amin'ny ana trafikana bois de rose sy sisa iny nanao eloka zay ve no eloka faute grave ka tokony analana olona ny dikan'izany namana Maurice Avonana ary mbola ahitana andray mandeha hoe inona ny fototry ny tsy fahombiazany ty fitondrana tarihan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny ty mifamadika tanteraka kay ny tanjona sy ny foto-kevitra raha ny zavatra andrasa amin'ny vahoaka aminy dia hiady amin'ny risoriso hiady amin'ny halatra ny harem-pirenena ady amin'ny trafika isan-karazany ay hiaro an'izany ka ny tanjon'le filoham-pirenena hiaro an'ireny ka raha misy olona mpanao an'ireny trafika ireny ka arovany zay tsy faly amin'izay faute grave zany ataonao zany ao nenao ny tsofaly raha manao risoriso zay ao nenao ny tsofaly raha manao trafika zay zany no rangory fototry ny afo namana Maurice Avonana miteraka an'izao fahapotehin'ny firenena zao satria ny zavatra andrasan'ny vahoaka kay tena mifanohitra amin'ny zavatra eritreretiny any amin'ny présidence ny repoblika namana Maurice Avonana. Misy zany amintsika miteny zao namana Pierre Holder dia azo heverina hoe tafiditra ao anaty lavaka tanteraka ny firenena malagasy tao anaty antsana tanteraka satria araka nambarantsika teo noho ny tsy fanajana ny article 54 tamin'ny taona 2014 fiandohan'ny taona 2014 dia tanatina krizy ny firenetsika raha nieritreritra ny rehetra namana Pierre Holder fa vita ny transition lany filoham-pirenena voafidin'ny solombavambahoaka dia hiditra anatina stabilité politique i Madagasikara stabilité politique zay midika hoe tonga de hoavy ny volan'ny FMI tonga de hoavy ny volan'ny Banque mondiale tonga de hoavy ny mpamatsy vola tonga de atomboka ny ady amin'ny corruption tonga de atao ny ady amin'ny ny aretina maro samihafa fiarovana ny zaza fiarovana ny reny fampidirana mianatra ny ankizy rehetra satria zay no nandrasany vahoaka fa ny zava-misy namana Pierre Holder ny fanohatra amin'izay no zava-misy satria ny tao anatin'ny teteza mitara mbola nahavita zavatra mihoatra noho izay nitondran'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay tsy tonga ny famatsim-bola tsy tonga ny mpampiasa vola isa-taona miova ihany ny prime ministre ny raha manahirana dia saiky isan'andro iza namoaka ny bekasy iza no problema tany Singapour iza no nangalatra ny vato 12 tonnes ny raha kidnapping maro samihafa ny rahana carrière zay tsy resahana intsony ny resaka manodidina ny filohan'ny repoblika moa dia izy mihitsy no mitokana an'izay zavatra azo tao anatin'ny maizimaizina ny hermady potika ny jirama potika ny amintsika miteny zao dia mampomena mana Pierre Holder fa dia tsy fantatra araky ny voaresaka ny anaty réseaux sociaux ihany fa lasa ny DG ny hermady tsy niverina tsy fantatra zay misy azy tsy fantatra inona miseho eo anivony zany ery Madagasikara zany rehetra zany namana Pierre Holder dia satria tsy nanaraka ny lalam-pandrenana ny filohan'ny repoblika ny eritreritra fa anao zay tiany ataony raha ohatra moa namana Pierre Holder ka hoe nanao zay tiany ataony ampandrosoana ny vahoaka hoe misy zavatra tsy maintsy ioarantsika ao anatin'io lalam-pandrenana io fa tsy afahako mampandroso vahoaka tsy anaraka an'io lalam-pandrenana io fa elabera mbola manaraka an'io nefa za maika fa ny zava-misy namana Pierre Holder firy rotona efa rotona stapany namana Pierre Holder tsy voatendry tsy nahavita nanendry ambassadeur iray ny filoha Hery Rajaonarimampianina enimbolana tsy matendry directeur de cabinet amin'izay toerana tokony isy azy ny haute cour de justice tsy tenena intsony lafin-javatra maro namana Pierre Holder no nahatsapana fa tsy miasa aingana ary tsy maika amin'ny fampandrosom-pirenena ny filohan'ny repoblika fa rehefa nala prime ministre ka
noterena lay prime ministre hoe melahy ianao fa maneligelona ny fianakaviako maneligelona ny mpiara-miasa amiko ka nijoro lay prime ministre niaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy niady amin'ny corruption niady amin'ny zavatra manahirana maro samihafa dia lasa maika indray lay prime ministre lay président de république ny amin'izay fanganona tsy nisy olomavambahoaka atsika amin'izao fotoana zao tsy fantatra ny misy azy namana Pierre Older aiza ny misy amin'ny olomavambahoaka atsika satria tsy ao anatina fivoriana na tsy ara-dalàna na ara-dalàna ara-potoana na extraordinaire marimarina kokoa na ordinaire zany ny solomavambahoaka atsika zany fa misy ny fanagona tsony ary io dia iseho lanindray namana Pierre Older tahaka an'izay niseho tamin'ny fanendrena prime ministre tany aloha tany dia tsy fantatra ny lista mazava satria fanagona tsony fa lay lista ny faralova tsony mandraky titsika androany teny zao namana Pierre Older tsy mbola nivoaka tamina mpanao gazety hoe firy marina ny solomavambahoaka iza marina ny solomavambahoaka ny any fantatra fotsiny dia ny malety indray amintsika miteny zao efa mivezivezy andretrany inona ny titsika ho tenenina amin'izany namana Pierre Older raha ny faute grave izay nataona Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy ireo manodidina azy vao novakitsika Bantsilana teto ny nataona Ramatoa Claudine zay nataon'ny front république zay nanafotana azy faute grave zany amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana raha ny zavatra ny faute grave zany tsy mahatendry ambassadeur zany de incompétence zany vakina fotsiny ozy ny akizy raha izay zavatra hoe tsy mahatendry directeur de cabinet zany mandritry ny ambolana efa incompétence zany azo lazaina hoe faute grave ny ady hevitra mikasika ny raisitsika fotsiny namana Pierre Older mikasika n'le resaka carrière zay teny anjorobe ka nijoroan'ny filohan'ny république nilaza fa zay nahita ny zanany teny de miseho manova vavolombelona fa tapabolana teorina lasa nisy fifanarahana eo amin'ny filohan'ny république sy ireo fianakavianareo hoe manginonareo fa omena vola lay avany manana ny maty no nanao resaka ny gazety tam'izany faute grave zany namana Pierre Older satria matoa nanao fanarahana tam'ireo ny filohan'ny république misy antony ao raha niziriziry ny filohan'ny république fa mandainga ireo olona reo inona no anaovan'ny filohan'ny république fifanarahana tam'ireo avana misy maty reo inona no isin'ny fifanarahana kanefa ny zanakao tsy teny inona nanaovana fanarahana kanefa ny zanakao tsy nampitifitra inona nanaovana fanarahana satria tsy nisy maty teny zany rehetra zany de mba titsika ilazana namana Pierre Older fa misy faute grave afana zay ny mahatonga ary tsy hoe afana ny fampiatona tamin'ny asan'ny filohan'ny république nataon'ny solomavambahoaka dia olona iray aniny nanavitra azy namana Pierre Older olona iray dia Andriamatoa Éric Rakotoarisoa ny filohan'ny ACC ane no nanao aniny zavatra sadasada tsy fantatriny ny fiandohany sy ny fiafarany aiza lay natsona hoe pacte de stabilité tsy mbola nisy izay nefa nodidi ny ACC tamin'izay fotoana zay na navotana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'ny nanitsakitsahany ny alam-pandrenana iza nanao faute grave ka raha ohatra indray hoe amintsika miteny zao dia raisina zany fa hoe tena mba hijery zay nanao faute grave tokoa ny filohan'ny république fa samy laza amintsika raisitsika ohatra Andriamatoa Rivo Rakotovao tamin'ny fotoanandro naka vola 40 milliards teo anivon'ny trésor public faute grave zany fa raha ijoro ve le gouvernement tanio iala eo amin'ny toerany ve Andriamatoa Rivo Rakotovao iala eo amin'ny toerany ve Andriamatoa Rivo Rakotovao